mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba tsika revako malala tratry ity alakamisy fa 20 ny volana septambra ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny Isaia toko 7:10. Isaia toko 7:10 andiny faefatra ka hatramin'ny andiny fahasivy. Isaia toko 7:10 andiny faefatra ka hatramin'ny andiny fahasivy. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Nitondra ny aretintsika tokoa izy, sady nivesatra ny fahoritsika. Kanjo isika kosa nanao azy ho nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy notorotoroina noho ny helontsika. Ny fampijaliana nahazontsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika. Isika rehetra dia samy efa nani tahaka ny ondry, samy efa nivily ho amin'ny lalantsika avy isika rehetra, ary nataon'i Jehovah niatra taminy avokoa ny helontsika rehetra. Nampahoriana izy, nefa nanery-tena ka tsy nilobava, dia tahaka ny zanak'ondry ho vonoiny, sy tahaka ny ondry vavy izay mona eo anatrehan'ny mpanety azy, eny tsy nilobava izy. Ny fampahoriana sy ny fitsarana no nentina naisotra azy, ary izy tamin'ny arabelona taminy no nihevitra fa nofongorana niala tamin'ny tany velona izy, ka ny fahadisoan'ny oroko nikapohana azy. Ka nokasaina tao amin'ny olomeloka ny fasany, nefa tao amin'ny mpanan-karena izy rehefa novonoina. Na dia tsy nanao ratsy azy izy, sady tsy nisy fitaka teo ambavany. Ray masina, manamasinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. 700 taona na 800 taona talohan'ny nanatongava ny Kristy tetỳ amin'izao tontolo izao no naminaniny Isaia mpaminany ny fiavian'i Kristy. Mitondra ny aretintsika tokoa izy, nampahoriana izy. Ny fampijaliana nahazontsika fihavanana no namelezana azy. Andiny faefatra, andiny fadimy, andiny fafito. Faminaniana ny amin'ny Jesosy ity ambarany Isaia mpaminany ity. 100 taona teoriana n'ilay faminaniana vao 700 taona vao tanteraka ny fiavian'i Kristy. Ny rabain na ireo rabi-jiosy rehefa manazava ity Isaia toko 7:10 ity dia mazava ho azy ny jiosy no tsy mino an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Dia ny rabi-jiosy rehefa manazava ity Isaia toko 7:10 ity dia manao hoe tsy Jesosy ny teneniny io fa ny fireneny Israely. Ny fireneny Israely no nitondra ny aretin' izao tontolo izao. Ny fireneny Israely ilay nampahoriana. Ny fireneny Israely no voalefina noho ny fahadisoany izao tontolo izao. Zay fantatsika fa tsy marina na ara-tantara, na ara-teolojia, na ara-pilazantsara. Tsy marina ny antony dia izao, ny andininy fa zany eviteny zany dia tsy mipetraka. Satria ny andininy fahasivy, tapany faharoa dia manao hoe na dia tsy nanao ratsy azy izy, sady tsy nisy fitaka teo ambavany. Tsy marina mihitsy ny filazana fa tsy nanao ratsy ny fireneny Israely. Tsy marina ny filazana fa tsy nisy fitaka teo ambavan'ny fireneny Israely. Noho izany dia tsy Israely mihitsy ny resahana eto fa olona anankiray. Ary dia ny soratra masina manontolo ny filazantsara dia manazava fa indrindra ny soratry Paoly filazantsara ny Matio dia manazava fa faminaniana ny amin'i Jesosy ity Isaia toko 7:10 ity. Dia ny andiny faefatra ka hatramin'ny andiny fahasivy ary ny zara mofinaina ho antsika. Fotoana vitsivitsy lasa dia nisy boky navoaka na polytechnicien anankiray, Olivier Bonassi, sy mpandraraha anankiray antsoina hoe Michel Yves Bolloré. Be mpamaky ilay boky ary napisy resaka sy fa adihevitra maro
namerina napieritreritra ny olona momba ny fisian'Andriamanitra. Izy mirahalahy reo zany a zay nanoratra lay boky a, lay boky teny hoe Dieu, la science, l'épreuve. Zany hoe fanazavana fiezahan'izy ireo anapirofo ara-scientifika ny fisian'Andriamanitra. Marina loatra amin'ny fanazavana izy mirahalahy reo fa tsy preuve absolue satria ny preuve absolue na ny pirofo tsy dikevitra de any matematika ihany misy azy, fa betsaka kosa ny pirofo zay ilazana ny fisian'Andriamanitra. Asa rehefa namaky an'io boky io anao fa mora vakina izy ary tsotra lay boky zay mandrisy lahatra ny hoe misy Andriamanitra. Fa rehefa mamaky le boky kosa nefa ianao de tsy ampy ny filazana hoe misy Andriamanitra. Marina loatra fa mora kokoa ny manazava hoe misy Andriamanitra noho ny manazava hoe tsy misy Andriamanitra. Sarotra kokoa ny manazava hoe tsy misy Andriamanitra. Mazava ho azy, sarotra manazava zavatra hoe misy de atao hoe tsy misy. Sarotra be ny manazava an'izany. Ary dia mazava ho azy, sarotra ny manazava hoe tsy misy Andriamanitra. Marina loatra na de voaingana kely lay taratasiny Albert Einstein volafo nanazava hoe misalasala kely any amin'ny fisian'Andriamanitra. Mety misalasala kely izy fa tsy ny fisalasalana akory no tsy mampisy an'Andriamanitra. Fa itsika rehetra de miara-maiky fa mora ny manazava ny fisian'Andriamanitra na olo-tsotra ary ny tolo malagasy ara dia nanazava fa misy Andriamanitra. Ary dia eto rehavako malala de tsy ampy ny filazana hoe misy Andriamanitra. Tsy ampy ny finoana hoe misy Andriamanitra. Fa ny adala ihany ny manao hoe tsy misy Andriamanitra. Tsy ampy ny hoe fanazavana ara-scientifika na ny fanazavana koa amin'ny lafin'ny filozofika ny hoe misy Andriamanitra. Zava-dehibe aloha zay ho an'olo-tsotra. Fa mihoatra lavitra noho zay. Andriamanitra tsy hoe nanapirofo ny fisian'ny tenany loatra. Vizy efa misy ny Baiboly tena soratana ho an'olona mino fa misy Andriamanitra. Ny Baiboly tsy fitaovana de nentina napirofona amin'ny olona loatra hoe misy izy. Fa ny Baiboly dia fanazavana amintsika ny fitiavan'ilay Andriamanitra zay nahazo zao tontolo zao. Marina fa tantarain'ny Baiboly hoe Andriamanitra nahazo zao rehetra zao. Fa ny Baiboly tsy pirofo siantifika ka andresy lahatra ny hoe misy sa tsisy Andriamanitra. Fa ny Baiboly de efa tsotra misy Andriamanitra amin'ny Baiboly. Raha mamaky ny Baiboly anao dia miainga amin'ny hoe misy Andriamanitra. Fa ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny olona, ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny voariny, ny tokony ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny fifandraisan'ny olona samy olona zay no lazain'ny Baiboly. No zany de zao, tsy tokony hipetraka mihitsy aloha ny ataontsika hoe ny fiheveran'ny olona hoe Andriamanitra de nisy ho azy zao rehetra zao. Mazava ho azy fa ny fototry ny niza olon-kendry sy mieritreritra de ny hoe ny fahafoanana néanza, ny fahafoanana de tsy afaka mampisy zavatra ho azy. Tsisy an'izany. Tsy misy an'izany na amin'ny filozofia na amin'ny siansa. Noho zany dia na de olona zay tsotra indrindra ary de miara-manaiky manao hoe néant na ataony amin'ny teny latiny hoe ex nihilo dia tsy afaka mamoaka zavatra fotsiny am'izao. Tsy afaka misy zavatra rehefa hoe tsisy ninninna hoe tsy afaka misy rehefa tsy misy de tsy manjary misy ho azy. Fa matoa misy lay tsy misy de nisy pahary tao. No zany de nisotra masina manazava fa miainga avy amin'ny tsy misy Andriamanitra. Ary Andriamanitra rery ihany no nahazo zany. Fa izay tokony ao antsatsika rehefa ko malala de izao. Rehefa nahary izao tontolo zao Andriamanitra tahaka anao manamboatra tahaka ny olo-tsotra fotsiny zao manana saina mieritreritra hoe raha manamboatra seza de misy antony anamboarako lay seza. Olona ohatr' zao no tiako hipetraka eo amin'ny seza io, na olona ohatr' zao no raisiko eo amin'ny seza io, zao no conforme andrasana amin'ny seza io, ohatran'ny olona tahaka zao ny isan'ny olona mipetraka io. Zany hoe rehefa mahazo zavatra manamboatra zavatra io na de olo-tsotra dia fantatrao ny dikan'ny zavatra ataonao. Fantatrao ny anton'lay zavatra, fantatrao ny andrasana am'lay zavatra, fantatrao ny olana vahan'lay zavatra zay amboarinao koa aza, fantatrao ny tanjo mimpisin'lay zavatra izay nataonao. No zany de ny fanazavana ny amin'ny fisian'Andriamanitra. Fanazavana ny amin'ny fisian'Andriamanitra de zava-dehibe tokoa
fa izao ny faharian'andriamanitra zao rehetra zao sy ny antony nanaovan'andriamanitra antsika olombelona de tsy mazava raha tsy mamaky baiboly sika. Ny baiboly ny manazava ny antony nanaovan'andriamanitra atsika. Ny baiboly manazava ny dika ny zavatra nanaovan'andriamanitra atsika. Ny baiboly ny manazava ny antom-pisitsika. Ny baiboly ny manazava ny hoe inona moa no fetratsika koa aza ao anatin'ny baiboly. De ny antsoina hoe fahotana, ny antsoina hoe fahotana de izao ny fialantsika tamin'ilay zavatra zay antony nanaovan'andriamanitra atsika. Andriamanitra nahary atsika olombelona de nanome ny safidy tsika izy ary mahamaha io lay mahamarina ny tenin'ny Émile Sondanel Andriamalala ao anatina boky anankiray soratany. Asa izy iny na ny taolambalo na ny fofombadika le hoe ny fahadisoan'Andriamanitra ozy de zao izy nanome ny olona isafidy. Fa raha tsy nanome ny olona isafidy Andriamanitra dia tsy nanotany olona. Mazava ho azy tena marina mihitsy zany. Fa raha ohatra ka tsy nanome safidy Andriamanitra, tsy nanome ny olona isafidy Andriamanitra de tsy olona tsony nataon'Andriamanitra fa sary-bakoly zany. De sary-bakoly zany nataon'Andriamanitra tahaka ny hazo na tahaka ny kininina na tahaka ny manga ka tsy misafidy na inona miatra aminy na amerika ny andro na avy ny orana de eo mandrakariva izy. No zany dia tsy olona zay, tsy endrika Andriamanitra zay, fa ny mahendrika Andriamanitra ny olona de ny olona afaka ny safidy. De marina tokoa nandray risika Andriamanitra nahary ny olombelona ka nametraka azy safidy. Raha tsy ny safidy ny olombelona, raha tsy nataon'Andriamanitra safidy ny olombelona de mazava ho azy tsy nanota. Saingy tsy zay ny ilain'Andriamanitra. Ny ilain'Andriamanitra, ny tadiavin'Andriamanitra de olona manana safidy manaraka azy akalalahana. Zany hoe tsy teren'Andriamanitra anomboatra anaraka ny sitrapontsika fa lasa marionnette. Lasa marionnette itsika raha ohatra ka tsy nomen'Andriamanitra safidy de sary-bakolon'Andriamanitra. Ka tsy zay anefa ny antom-pisitsika. Tsy zay Andriamanitra nahary ny olombelona tsy nahary marionnette na nahary sary-bakoly. Fa nahary olona hitovy endrika aminy ka anana isafidy. Ary rehefa misafidy ny tian'Andriamanitra de zao olona manompo azy amin'ny safidy ampitiavana. Fa tsy olona manompo azy amin'ny tery na amin'ny tahotra na manompo azy satria terena. Na manompo azy noho ny fitadiavana tompontsoa. Fa ny tadiavin'Andriamanitra de olona manompo azy amin'ny fitiavana akalalahana. Hoe za Andriamanitra manompo anao satria tia anao fotsiny aho. Zay ny tadiavin'Andriamanitra. Ka lay olombelona nefa rehefa noharian'Andriamanitra de niala tam'lay lôjika n'lay nanaovan'Andriamanitra azy. Nialan'ny olombelona zay. De io le tenenin'ny faminany Isaia manao hoe isika rehetra nge efa samy nany tahaka ny ondre. Efa nivily tamin'ny lalantsika avy isika rehetra. Raha raisitsika teo le ohatra hoe manamboatra seza ianao de ny antony naovanao an'le seza fantatro tsara ny dikany. De iny le seza fa tsy mety hipetrahana fa lasa manao zavatra hafa. De mazava ho azy fa tsisy ilana ho an'iny seza intsony. Ny antony naovanao an'le seza hipetrahana fa iny le seza mikomy fa tsy mety hipetrahana fa lasa asa tsy fantatro zay zavatra ataon'le seza ohatra. Na manamboatra fiarakodia ianao de nanamboaranao fiarakodia hitaterana olona de iny le fiarakodia satria menao fafana de tsy mitatotra olona izy fa lasa manimba zavatra lasa tahaka zany de lasa tsy ilainao tsony izy satria tsy makany am'le zavatra zay tianao anaovana azy. De tahaka zay mihitsy ny olombelona. Andriamanitra raha nahary ny tany zay rehetra eo aminy, raha nahary nametraka ny olombelona teo am'zany tany zany, nametraka ny zavaboary rehetra teo dia nasian'Andriamanitra lalàna, nasian'Andriamanitra lalàna mifehy azy. De nisy toetran'Andriamanitra, nisy zavatra, nisy planin'Andriamanitra. Saingy ny safidy anota ny olombelona satria nomen'Andriamanitra fahafahana izy. De ny safidy anota izy. Ary rehefa ny safidy anota izy dia nanjary nakany amin'ny toerana tsisy ny lana azy. Nakany am'lay lasa tsy nylaina tsony izy. Izay fandavan'ny olona, ilay lamina, ilay planin'Andriamanitra izay, ilay sitrapon'Andriamanitra izay ny fahotana. Zay le tenen'i Isaia hoe tena efa nivily izy. Fa ny faharoa de zao zay zava-dehibe. Nahary izao tontolo zao Andriamanitra, nahary antsika Andriamanitra. Fa izao nanota ary isika. De ny azavain'ny baiboly faharoa de zao, ny hevi-dehibe ny azavain'ny baiboly faharoa de zao manao hoe tsy foin'Andriamanitra ho very kosa ary isika. Tsy foin'Andriamanitra ho very isika satria fitiavana izy.
tsy foin'Andriamanitra ho simba isika satria fitiavana izy, de naniraka ny zanany izy amonjy itsika. Ary io le tenen'ny Isaia manao hoe nitondra ny aretintsika izy, nivezatra ny fahorintsika izy, ary dia voalefina noho ny fahadosoitsika izy, notorotoroana noho ny helotsika izy. Zany hoe Andriamanitra tia atsika, tsy ampy ny finoanan'Andriamanitra ho mpahary fotsiny ihany, tsy ampy ny finoanan'Andriamanitra ho endry, tsy ampy ny finoanan'Andriamanitra ho mahay zavatra rehetra, fa ny tsy maintsy inotsika ry havako satria tsika kristianina de mino isika fa Andriamanitra de fitiavana, ary Andriamanitra de namonjy antsika tao am' Jesoa. Tsy misy fomba ahafahantsika manatona n'Andriamanitra intsony raha tsy amin'ny alalan'i Jesoa rery ihany. Efa nazavaintsika ndray maka tamin'ny antsoina hoe trinité izy io, no hoe Andriamanitra de naniraka an' Jesoa, naniraka an' Jesoa talohany zao rehetra, talohan'ny izao rehetra Jesoa de efa nisy. Io ny mahasamihafa atsika amin'ny ataontsika hoe ny finoan'ny vavolombelon'i Jehova ohatra, na amin'ny finoan'ny Silamo ohatra, amin'ny finoan'ny vavolombelon'i Jehova na amin'ny finoan'ny Silamo de zao Jesoa dia zanaky Maria sy Josefa, ny rain'i Josefa, ny reniny Maria. Fa ny finoantsika kristianina de zao Jesoa efa nisy talohan'ny fahariana, talohan'ny fahariana mihitsy, Andriamanitra efa nisy talohan'ny fahariana. Raha tsy misy Andriamanitra de zao tsy nisy zao rehetra zao mazava ho azy. Fa nisy Andriamanitra de ary io Andriamanitra io de efa nisy talohan'izao rehetra zao, ary Jesoa de efa teraky ny ray talohan'izao rehetra zao. Mbola tsy nisy akory zao rehetra io tenenin' Jesoa ange, manao hoe mbola tsy nisy akory ary Abrahama de efa teo akaikin'Andriamanitra de efa nisy mbola tsy roariny zao rehetra zao ny fanekepona nikianina zay ataotsika, de manao hoe teraky ny ray talohany zao rehetra zao Jesoa. Zany hoe Jesoa zany de efa Andriamanitra talohan' zao rehetra zao, efa tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Jaona moa manazavany eo amin'ny Jaona toko voalohany filazantsara, de efa talohan' zao rehetra zao de tao amin'Andriamanitra izy. Ary tsy hoe tao amin'Andriamanitra ihany Jesoa, fa tena tamin'ny alalan'i Jesoa mihitsy ny nahariana ny zavatra rehetra, satria Jesoa lay teny, Jesoa lay logos, Jesoa lay science, Jesoa lay fahazavan-tsaina, tamin'ny alalan'i Jesoa nahariana zao rehetra zao. Jaona ihany manazava an'izany. Izy no nisy mpiainana, Jesoa io, lay logos io, lay teny io, lay fahazavan-tsaina io, lay fahendreny io, lay planin'Andriamanitra io, tamin'ny alalan'i Jesoa zany. Talohan'izao rehetra zany de Jesoa efa teo, de tamin'ny alalan'i Jesoa nahariana izao rehetra zao, amin'ny fomban'izy Andriamanitra. De eo ary rehefa nanota ny olombelona, rehefa nanota ny olombelona de zao ahoana ny fomba namonjen'Andriamanitra azy, satria tian'Andriamanitra ny olombelona, tian'Andriamanitra ny lay olombelona no ariny iverina ao anatin'ilay planina nanaovany azy ihany, ao anatin'ny fanajana, satria ao amin'Andriamanitra tsy misy incohérence, ao anatin'ny fanajana ihany lojikany izy Andriamanitra. Azo natao tsara nanery ny olombelona de anaraka ny sitrapony fa tsy zay izy. Izy efa nanao hoe nametraka safidiny olombelona, satria zay Andriamanitra. Andriamanitra tsy miova hevitra hoe tsy miova ny maha-izy azy an'Andriamanitra. No zany de zao sitrak'Andriamanitra nataony olombelona satria mpanotany olombelona. Andriamanitra zany tsy afaka miteny manao hoe satria Andriamanitra masina, Andriamanitra ao amin'Andriamanitra tsy misy zavatra mifanohitra, de tsy afaka niteny Andriamanitra hoe antiko reto olona retiko izao tsy mampaninona na manota azy izy, eny aloha ovako le lalàna de tsy zay Andriamanitra, fa tsy maintsy nitazomin'Andriamanitra ihany le lalàna, lay lojikany, lay planina momba an'izao tontolo hoe zao no antsoiny hoe fahamasinana, zao no antsoiny hoe fanajana aina, zao no antsoiny hoe fanomporan'Andriamanitra am'izay zavatra rehetra tian'Andriamanitra, de nitazomin'Andriamanitra ihany zany. Nefa tsy foin'Andriamanitra ny olona hiala am'ilay faharatsiana, fa tiano averina amin'io planiny ihany, de tsy misy vahaolana mihitsy, tsy maintsy ho amboarina fanondrona izy, satria nanota izy de tsy maintsy amboarina fanondrona, tsy maintsy isy fahariana vaovao. Ary le fahariana vaovao de zao tam'lay nanaovana azy tamin'ny voalohany ihany, satria tamin'ny alalan'i Jesoa no nanaovana nahariana izao rehetra zao Jaona, de zao tsy maintsy Jesoa ihany no manao ny fahariana faharoa. Zany hoe niraina tetỳ ambonin'ny tany Jesoa mba ho fahariana vaovao indray ho an'ny olombelona, ka nomena safidy am'izay ny olombelona handray an'io Jesoa io. Zany hoe noentin'io Jesoa io daholo aloha ny fahotan'ny olombelona rehetra, ary dia nanaiky nokapohana izy.
nanaiky nampijaliana izy, nanaiky irahan'Andriamanitra Jesosy. Tahaky ny teny Jesosy, tahaky ny teny Andriamanitra tamin'ny Jesosy manao hoe anaka, tamin'ny alalanao ny nahariana ny olombelona, tamin'ny alalanao ny nisy fiainana teny amin'izao tontolo zao, tamin'ny alalanao nisy zao rehetra zao, ndana ijizy anaka vonjeo indray ny olombelona. Zay zay no zandikana azy. Zay le hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo zao, meno ny zanany natokana mba tsy ho vezy rehetra mino azy. De Jesosy nanaiky hoe niara fa andeha hamonjy ny olona, ho tonga olombelona. Dia noraofon'ny Jesosy, zay mihitsy ny malaza azy, noraofon'ny Jesosy, nentin'ny Jesosy, nobaben'ny Jesosy ny fahotan'ny olombelona rehetra. Zany hoe noesorony Jesosy tao anatin'ny olombelona ny fahotana rehetra, ary nombona tao amin'ny hazo fijaliana mba hahatonga ny olona ho afaka, ary afaka hisafidy amin'izay. Akalalana, ary tsy vita ny afaka hisafidy ihany, fa afaka hiaina ilay fiainana vaovao. No zany rehefa ko malala ny famina ny Isaia mpaminany eto, de mamerina ao atsaitsika ny fahoriana entin'ny tompo tamin'ny herinandro masina, dia nitondra ny aretintsika tokoa izy. Raha resahana de zao nitondra ny fahotantsika Jesosy. Isika ny tokony ho afa-baraka satria niala tamin'ny planin'Andriamanitra. Isika ny tokony ho faty tao amin'ny hazo fijaliana. Isika no tokony mahana-korotam-piainana. Fa saingy nentin'ny Jesosy zany. Nentin'ny Jesosy zany tsy misy fanazavana fa tsy tokana ihany. Satria Andriamanitra tia antsika. De naniraka ny zanany izy. Ary satria Jesosy tia an'Andriamanitra, nakatoan'Andriamanitra, ary tia antsika, de nanaiky ho faty tao amin'ny hazo fijaliana izy. Inona no andrasan'Andriamanitra? Tsotra ihany, raiso le fitiavan'Andriamanitra. Ekeo le fitiavan'Andriamanitra. Ary Jesosy fitanisana io andiny no fapetraka tamin'ny fahasivy de fatatsika rehetra fa tsy ny lobavy Jesosy. Fatatsika ny fahoriana sy ny kapoka nahazo azy, fatatsika ny latsa nahazo azy. Voaporofa raha tantara rano fa tsy angano akory. Ny hoe nisy lehilahy nombona tao amin'ny hazo fijaliana, nokapoana, nisy zany lehilahy zany. Zany rehefa ko malala engany ino ianao. Tsy hoe mino ihany ny fisian'Andriamanitra ianao, fa mino fa tsara ny miaraka aminy. Betsaka ny olona mitery manao hoe za mino an'Andriamanitra fa za tsy mpivavaka be. Tsy ry avako malala. Ny hoe mpivavaka be de toetra mandeha ho azy fotsiny ihany amin'ny finoana zay anananao Andriamanitra. Rehefa mino ianao de manjary tonga asa lay finoana de mivavaka ianao. Hafahafa be raha ohatra ka miteny hoe za aloha mino an'Andriamanitra fa tsy mpivavaky. Tsy de tena maro toerana loatra lay finoana am'izay fotoana zay. Fa ny finoana manjary asa. Rehefa mino ianao fa tena tianao lay Andriamanitra, mino an'Andriamanitra mpamela heloka ianao, mino an'Andriamanitra namonjy ianao tamin'ny alalan'i Jesosy zanaka, de zao te hanompo an'io Andriamanitra io ianao. Te hanaraka an'io Andriamanitra io ianao, te hanao ny sitrapony io Andriamanitra io ianao, zay fotsiny ihany. Fa matoa anao tsy mangetaheta niaraka amin'Andriamanitra, matoa lay olona tsy mangetaheta ny hanompo an'Andriamanitra, dia tsy maro toerana ny finoana. Mbola tsy resy lahatra tsara izy zany. Mbola lay finoana fahalalana savoir. Fa tsy lay finoana zay te hiombonainao amin'Andriamanitra, fantatrao ve fa hoe io misy tahaka nataon'ilay vehivavy tamresaka tamin'i Jesosy. Ho Jesosy manao hoe zany manana lay rano velona. De olo vehivavy manao tena omeo an'izany rano velona zany de tsy miverina intsony. Rehefa tena fantatrao fa Andriamanitra ny fiainana, mpamonjy, de zao mangetaheta ianao niaraka aminy. Afako ity Isaia toka telo amby dimampolo dimy fapetraka tamin'ny vasivy ty ara de mampahainao lafin-javatra telo. Voalohany de zao, efa nentin'i Jesosy ny fahotanao rehetra. Efa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, ary efa nitondra ny fangiry filiana teo amin'ny hazo fijaliana mba hanasitrana antsika amin'ny fahotantsika. Fa ny faharoa zay asehony Isaia mpaminany de zao, tsy hoe nitondra ny fahotantsika ihany izy, fa izao koa nitaona antsika mihitsy handray le fiainam-baovao. Ino fa mato antsika izy, voavela ny elontsika, voavela ny elontsika. De afaka malala zava-dehibe ny fahatserovantsika fa voavelan'Andriamanitra eloka isika. Ny andraisantsika le famelan-keloka
de tsy fampimirana na équation sarotra be fa tsotra fotsiny ihany raiso mino fa ty anao Andriamanitra, mino fa ray Jesoa mato amin'ny azy fijaliana de mato anao. Ary ny fahatelo zay amy tinany ty toko fa telo amby dimapolo andiny ny faefatraka hatramin'ny fahasivy ity de zao fiainam-baovao ny miandry anao. Fiainam-baovao tahak'izay planin'Andriamanitra hatrany amin'ny olombelona hatrany am-boalohany. Zany hoe rehefa nandray an'i Jesoa ka vao vela eloka de tonga zanak'Andriamanitra. Io nge mahatonga ny Jaona miteny manao hoe ny zanak'Andriamanitra nge izy kendre manahoana ny fitiavana nasehon'Andriamanitra atsika de nentsony atsika hoe zanaka sady zany raha teo isika de tsy manota isika. Afaka malala engane ahery ianao. Ahery satria mino ny fitiavan'Andriamanitra. Ahery ianao amin'ny fiainanao isan'andro ka na inona fahotana izay nataonao de efa nifonanao de nazahoanao famelan-keloka. Izao vao vela ny elokao. De mahazo matoky ianao fa manan'Andriamanitra tia anao, mitondra anao, mampahery anao ary mamerina anao anatin'ilay fiadanana sy fifaliana zay efa nampanaterana hatrany aloha. Le fiadanana sy fifaliana tsy voatery amin'ny lafiny materiel loatra. Zay ao anatiny fa tsy zay ihany. Fa le fiadanana sy fifaliana de lay fahatoniam-po, lay fifaliana zay raisinao amin'ny fanarahana ny Kristy. Ny tompony ampairona rehefa malala zay efa maty tao amin'ny azo fijaliana. Nasitrana anao ary velona mifonao anao. Ivavaka sika. Tompo amin'solonao zay noho ny famelan-keloka nomenao anay tamin'ny alalan'i Jesoa zanakao. Ary ankehitriny de te hanavao fanoratena satria mahatsiaro fa very raha lavitra anao. Saotra f'Andriamanitra tianay ianao ka manaiky ampianatra anay sy taridarana anay mandrakariva. Atsiaro fa fiainana an'io aminao Andriamanitra, ianao zay efa naniraka ny zanakao ka nazahoanay fanasitranana noho ny azo fijaliana sy ny fitsanganany tamin'ny maty. De vavaka zay Tompo. Ampahiray zay hitoetra mandrakariva ao aminao Andriamanitra. Ampahiray zay hifikitra mandrakariva amin'ny finoana. Ampahiray zay atsiaro fa ny Andriamanitra ity Andriamanitra tianay, mamela ny elokay, manasitra ny aretinay ary tsy manary anay na de nany sy niala tamin'ny sitraponao azahay. Nanaiky anao hividy anay tamin'ny rano zanakao. De ataovy faly mandrakariva amin'ny fiainana isan'andro zay. Rakofy amin'ny fahamasinanao ny fiainanay Andriamanitra. De avaozo ny fanoloran-tenanay toetra mandrakariva ho zanaka manoanao. De mametraka ny fanoloran-tenanay tsirairay avy, ny asanay, ny fikasanay zay Tompo eo ambany fitahinao. Anjaka eo amin'ny fiainanay ny fitiavanao sy ny fahamasinanao. De momba anay amin'izay rehetra hitondranao anay. Satria Andriamanitra tianay ianao noho ny amin'ny Jesosy zanakao. Amen.